fa izao hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana Jehova dia aminao Andriamanitro no ny habe ny famindraponao. Valio aho araka ny amarinany famonjenao. Andriamanitra ray masina any an-danitro, ankasitrahana amin'ny fitiavanao ary teraina mandrakariva amin'ny voninahitrao. Matoky sy mino fa ny zavatra rehetra izay tao eto dia omba amin'ny fitarian'ny fanahy masina ary hitondra famonjena ho anay rehetra. Andaran'i Kristy Jesosy. Amen. Mamerina ry arahaba ho antsika tsiraray avy manaraka ity fandarana ity amin'ity sabotsy maraina mahafinaritra ity. Mamangany tokantranonao izahay avy any amin'ny faritra Ambatoroka ambany tsy adana any. Manonona sahady ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy ary alohany anomboantsika izao fotoana izao dia manasanao andray ny firana dia hiara hidiran'Andriamanitra isika amin'ny laharan-kira 530 Sambaty izany toetra ao an-tranony aho indrindra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manan-kery ao am-pony ao am-pony ao am-pony federana. Sambaty izany toetra ao an-tranony aho indrindra ideranao 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 mandrakariva ideranao. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony aho indrindra ao an-tranony Jehova. Sambaty izay manan-kery ao am-pony ao am-pony ao am-pony federana. Sambaty izay mitoetra ao an-tranony aho indrindra ideranao 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 mandrakariva ideranao. Sambaty izay manan-kery avy aminao ry aho indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny aho indrindra masoandrony anao sady ho apingany koa. Masoandrony anao sady ho apingany koa. Tereanao zay vosotrao Andriamanitra jereo izay vosotrao. Sambaty izay manan-kery aminao ry aho indrindra. Sambaty izay mitoetra ao amin'ny aho indrindra masoandrony anao sady ho apingany koa. Masoandrony anao sady ho apingany koa. Tereanao zay vosotrao Sambaty izay mitoetra ao amin'ny aho indrindra.
izay mitoetra ao aminy avo indrindra fa sambatra izay mitoetra ao aminy avo indrindra jereko otre zay vozotra so tsika dia tonga eo amin'ny vakiteny a ka ny vakiteny izay ho vakiantsika voalohany dia ny oabolana toko 7 ka ny 15 ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Matokian'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miakina amin'ny fahalalanao. Ny vakitentsika faharoa kosa dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 1 ka ny 5:13. Lioka toko 1 5:13 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary ilay anjely namaly ka nanao taminy hoe ny fanahy masina ho tonga ao aminao ary isy heriny avo indrindra analoko anao izay ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. So tsika dia hiara hivavaka. Ry ray aminay masina tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao izahay satria nomenao tombonandro fotoana mahafinaritra sahala amin'izao. Misaotra tompony amin'izao sabata fitsaharana izao. Akasitrahanay ny fitahinao anay satria maro no teo velona kanefa tsy navelan'ny fahafatesana. Maro no teo salama kanefa tsy havelan'ny aretina. Koa derainay ny anaranao raha mbola afaka manandratra vavaka eo anatrianao izahay. Ankehitriny ary mamela ny heloka tsiraray avy ianao, mamindra-fo aminay ka ny fotoam-pivavahana izay atao eto anio dia hitondra soa sy fanambinana ho an'izay rehetra miaino sy mijery izao fotoana izao. Koa raha ray aman-dreny Tompo no mijery izao fahitalavitra izao na izao Facebook izao dia ianao anie eny fivavahana izao ray aman-dreny izao. Mety maditra ny zanany, ta io Tompo izany zanany izany. Ary raha tanora Tompo no mangataka vavaka aminao, meo fahendrena izany tanora izany. Mety hoentiny ambavaka aminao ny fianarany, ta io Jesosy io izany fianarany izany tanora izany. Ary raha olona tsy manana fahasalamana no mangataka vavaka aminao, miainoa azy ianao Jesosy ka sitrano izy. Ary aoka Tompo mba anana anjara aminao izany olona tsy salama izany. Ho tahinao izy ka ho avelanao manokana ny helony. Dia mitahi Jesosy ny firenena malagasy ianao, ny mpitondra ao amin'izany firenena izany. Izany izay rehetra mahasoa Jesosy dia akinay sy apetrakay eo ampelantananao, fatononay mivavaka amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tonga eo amin'ny fanompom-pivavahana
mahakasika ny fanatitra sy ny ampafolony isika. Raha miresaka ny amin'ny atao hoe fanatitra ny soratra masina dia misy fanatitra lehibe izay natao tamin'ny andron'i Jesosy, dia fanatitra ho fanavotana ny olombelona. Ry hava malala, tsapanao ve fa namonjy anao Jesosy, ary tsapanao ve fa miantra aminao, mipaika aminao izy amin'ny famonjena izany. Amin'ity maraina ity misy fanontaniana izay apetraka aminao, mipetraka amiko ihany koa amin'izao maraina izao. Salamo 1:112. Salamo 1:112 dia hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy: inona no avaliko an Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Rehefa malala, apetraka aminao izy amin'ny fanontaniana izany androany. Ny sorona lehibe izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, inona no avalinao izany? Ry havana, andehantsika hamaly miaraka amin'ny Paoly ao amin'ny boky Romanina toko 12. Boky Romanina toko 12 ny andiny voalohany. Dia izao no fangatahana tiany Paoly ho atao amiko sy ho aminao ho valina izany fanontaniana izany. Koa amin'izany, mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Raha anao fanatitra ianao androany, izay hamalinao ny famonjena izay nataon'i Jesosy, atolory miaraka amin'izay ihany koa ny tenanao ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Koa raha anao izany fanatitra izany sika, andeha hitsangana sika hivavaka mialohan'ny anaterantsika izany fanatitra izany. Hivavakantsika. Ray masina ny an-danitra, misaotra noho ny fanatitra izay nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, mba ho famonjena anay amin'ity maraina ity kosa, mialohan'ny hanoloranay izao fanatitra sy ampafolony izao. Mangataka aminao izay, mamelà ny helokaisy sy ny tsy fahatanteranay ianao. Koa ny tenanay dia atolotray ankehitriny mba ho fanatitra velona, masina, sitraka ao ihany koa. Ekeo Andriamanitra ny fanoloran-tenanay, satria tononay rangatanay amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen.
andeha rehefa ampiarahapitsika any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika rehetra any arabao ny eo akaikinao a dia arabao ihany koa izay any lavitra rehetrarehetra any zao tsika dia tonga eo amin'ny tantarany ankizy a kanefa mialohan'izany a dia manasa anareo araka izy a hira ilay hira mahafinaritra be anankiray a mialohan'ny tantarany ankizy. Eny ary lohatenin'ny tantarany ankizy androany a dia mitondra ny lohateny hoe matoky a tena loatra, matoky tena loatra. Mety efa nisy ankizy kely tany a matoky tena loatra, tsara matoky tena rakizy a kanefa matoky tena loatra dia tsy dia tsara loatra. Andeha ary any a eny tantarana ankizy lahy anankiray tsika antsoina hoe Olivier. Olivier dia zazalahy kely mahafinaritra ary izy tia rehefa mpanaovina zavatra dia tena mahafinaritra satria dia vitany tsara atsakany sy andavany a ny zavatra hampanaovina azy. Indray andro nefa rakizy dia zao hoy izy neny Olivier avinga se efa nomaninao tsara ve ilay tantara atao amin'ny tapabolana? Fa ngamo misy an'izany neny? Mbola amin'ny tapabolana izany neny a fa zao mbola misy 2 herinandro be zao fa vitako foana io fa aza matahotra neny. Rehefa tonga indray rakizy ny herinandro sia tsy hahatongavan'ilay fotoana dia nampatsahiviny indray Olivier teto. Olivier efa nomanao ve ilay tantara? Eny neny anomana fa aza matahotra neny fa vitako foana io mbola misy herinandro. Nandritry ny herinandro mialohany anaovany toriteny iny nefa rakizy dia zao be zavatra atao be Olivier. Be zavatra atao be izy ka no tonga ny alakamisy tsy adinony eny ihany koa mbola mampatsiahy anazy hatrany an'ilay zavatra tokony ho ataony ny zoma hariva. Olivier moa ve efa nomaninao ilay zavatra atao rapitso hariva? Way moa misy an'izay zavatra izay neny aiza moa ilay tantara kely ho atao rapitso? Mifampikarohana rakizy ilay tantara tsy hita ilay taratasy dia rehefa mikarika neny sy Olivier dia hita ihany ilay izy fa tao anaty toerana fanariana taratasy efa tsy ilaina intsony. Rehefa hita ilay izy dia mivakivakiana Olivier teo. Rehefa mivakivakiana tena velany amin'izay tonga amin'izay ara ilay fotoana nampatsahiviny neny ihany izy hoe efa vonona. Eny neny efa vonona. Moa ve neny tsy mahafantatra anahy tamin'ny lasa rehetra ane izany neny dia efa nanao tsara indrindra vitako neny andao ary Olivier. Laza izy mianaka nandeha. Rehefa tonga tany am-piangonana dia hoy izy Olivier amin'io koa ne mety tsy dia be olona satria fotoana tsotra tahaka ny mahazatra. Tsy nieritreretina Olivier nefa dia fotoana manokana amin'io ankalazana atsiarovana ireo misionera. Ary dia tantarana misionera tany Afrika mihitsy ny tantara anankiray izay tokony ho entin'ny Olivier. Rehefa tonga tao dia gaga izy. Hoaiza ny olona efa nanomboka mipararehetra amin'izay Olivier. Toa be olona be andrekako ahoana ny ataoko? Mipetraka amin'izay Olivier. Nandeha ny hira anankiray nandeha mivaky teny ary indro ny filohan'ny tanora anankiray nitsangana ka niteny hoe manasa ny Olivier tsika hitsangana hitondra tantara kely anankiray ho antsika amin'ity anio ity. Nanomboka nangovotra amin'izay Olivier. Rehefa nijoro teo anoloan'ilay olona maro be Olivier dia nangovotra ary tena natahotra ary dia mibora mena hatrany anatin'ny lohany tany i Olivier. Dia rehefa niteny ny tanora anankiray hoe izy dia zazalahy kely mahafinaritra ary mahavita izay hampanaovina azy vao maika miparamena i Olivier. Dia rehefa izay rakizy dia tonga eo amin'ny torony tsy maintsy hanaovany an'ilay tantara Olivier. Dia izao miteny amin'izay izy. Tantaran'ilay misionera. Tantaran'ilay misionera. Tsy izy tadidiny Olivier rakizy ny zavatra rehetra izay vakivakiany satria tsy nomaniny tsara akory ilay izy. Tsy hitan'izay natao fa dia lasa izy nipetraka teny toerana satria tena tsisy tsarony avokoa ilay tantara izay vakiany.
tsy hitan'ny pastora izay natao ka nanonona hiry ny pastora hoe andeha anao laharakira fa zao sika dia ho redontsika izany. No ny tonga tany an-trano dia izao hoy izy neny Olivier fitsapanao fahadisoanao endrineny tsy amerina an'izay intsony ajantsika atreo ny tantara rakizy fa andeha isika andray lesona lehibe ao anatin'izay. Voalohany indrindra lesona tokony raisitsika dia izao rehefa miteny dada sy neny ao an-trano dia mila makatoa ny dada sy nenitsika satria izy ireny olo-tenan'Andriamanitra ao atokantrano ao. Faharoa manaraka izany dia izao mila miaikintsika raha nanao fahadisoana ary tsy amerina an'izay intsony fa hanonitra kosa ny tsy nety nataontsika. Ary ny farany izay lehibe indrindra izay ao amin'ny vakiteny izay nivakiana teo ilay ao amin'ny ohabolana 7:15 manao hoe matokian'i Jehova mifono rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Izao rakizy mazava be ny tenin'Andriamanitra. Jehova rery ihany tokony atokisana amin'ny fo rehetra. Mety manana fahalalantsika, mety manana fahaizana manokantsika fa izao ankino amin'ny Jehova izany rehetrarehetra izany fa Jehova no tokony atokisana mihoatra izany rehetra izany. Izay ilay tantara kely rakizy mino fa handray lesontsika tsirairay avy ary raha nanao ny tsy nentsika tany aloha tany dia amin'izao tsika dia hanona vao indray ilay fanoloran-tenantsika fa hanaraka izay tenin'Andriamanitra izany. Amen. Andeha arytsika hivavaka. Ray malalo misaotra anao zahay satria afaka nandray izay teny izay. Aoka tsy horenesinay fotsiny izany teny izany fa handraisanay lesona. Indrindra zahay ankizy Tompo, aoka tena handray am-po ny teninao ka tsy hitoky amin'ny fahalalànay izay ny fahaizanay fa ianao Jehova Andriamanitra irery ihany nitokisanay. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Sifana lai baraka
miarahabanao manokana amin'ity sabotsy maraina ity zay anarahantsika ty fitaopivavahana ity. Misy matoky eo fa Andriamanitra homba antsika. Fantaniana anankiray mipetraka. Iza moa Jesosy amintsika? Ataontsika ho iza moa Jesosy? Betsaka ny olona izay mahafantatra fa zanak'Andriamanitra izy kanefa tsy fantany tsara. Noho tsy fahafantarany tsara zay dia tsy arahany ary tsy tanterahany akory zavatra ataony. Fa ho resantsika hoe nanahoana Jesosy rehefa nampafantatra ny tenany tamin'ireo mpianatra miaraka aminy sy manodidina azy. Ivavaka isika alohan'ny diniantsika an'izay. Ray masinao matoky zahay fa miaraka aminay ianao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, koa engany izao teny izao hitondra hery lehibe ho anay ary indrindra hitondra fiovana sy famonjena ho anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny olona rehetra dia saika na ny saika ny ankamaroany ara dia manaiky an'i Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra. Faraka andresahana teo tsy fantany tsara. Indraindray ny valitenin'ny olona no amaliny azy na iredredretany azy. Raha jerentsika ny tantaran'i Jesosy ao amin'ny Matteo 4:40. Matteo 4:40 eo amin'ny 7:40 sy ny manaraka dia ahitantsika izay tantaran'i Jesosy izay tany amin'ny tanàna natao hoe Kaisaria Filipo. Io tanàna ny Kaisaria Filipo dia tanàna anankiray any avaratra faritry Galilea na ny ranomasin'ny Galilea, eo anelanelan'ny Damaskosy sy Betsaida. Ao afovoany eo zany tanànany Kaisaria Filipo. Ary ny tanànan'ny Kaisaria Filipo rehefa ho an'ny Damaskosy dia tsy maintsy mandalo eo. Dia namakivaky ny lalana atao hoe 70 kilometatra eo Jesosy raha ho any tanàna io ary tsy maintsy mamakivaky ny tanàna Kaisaria zany raha ohatra ka ho an'ny Damaskosy. Dia tamin'ny fotoana io nisintona ny mpianatra Jesosy hifantoka aminy, nisintona ny mpianatra izy mba hahafantatra azy bebe kokoa. Dia izy Jesosy Matteo 4:30. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritany Kaisaria Filipo Jesosy dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Zay ny fantaniany Jesosy. Ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona. Ary io moa zany anarana tena tiany Jesosy io zanak'olona io. Inona ny tiany Jesosy atongavana? Fa manina tsy fantaniana hafa no napetrany? Inona ny tiany ambara? Dia namaly ny mpianatra eo mandiny 7:40 ary namaly araka amin'ny fantaniany Jesosy, satria Jesosy ny teny hoe ataon'ny olona ho iza, dia nipetraka koa mpianatra teo amin'ny plasin'ny olona, namaly zay tokony havalin'ny olona ary ny saina zay tokony ho sain'ny olona. Dia ho izy eo amin'ny 7:40 ny sasany manao hoe Jaona mpanao batisa, Eli, Jeremia mpaminany na anankiray amin'ireo mpaminany. Imbetsaka koa isika no mandray toeran'olon-kafa rehefa anontaniana. Ary tsy vitany hoe mandray ilay toeran'olon-kafa fa mety hanaratsy ilay olona hafa. Raha ianao zao ny teo dia ina navalinao hoe ataon'olona ho iza moa Jesosy. Raha ianao zao nahita an'iny dia hoy isika hoe raha ny olona zao ny anontaniana dia zao ny avalina. Raha ianona zao ny anontanianao dia zao mety navalina. Raha izy zao nahita an'iny dia hafa indray zao ny eritreriny. Tratran'izay ny mpianatra teto. Satria ny olana amin'izay etsika mipetraka amin'ny toeran'ny olona dia le valiten'ny olona avalitsika mety ho valiten'ny diso dia lasa mitombona le tsaho. Mitombona le tsaho raha ohatra ka tsaho le izy. Fa i Jesosy nisintona ny mpianatra
ary marina navalin'ny mpianatra ane satria na Heroda mpanjaka ao matetiky 7 fa 2 dia namaly Heroda matetiky 7 fa 2 ka hoy izy tamin'ny mpanompony Herody io jaona mpanao batisy zay efa nitsangana tamin'ny maty izy koa izany no ananany hery hanao izany asa lehibe zany zany hoe efa nisy olona ndresaka tany hoe jaona mpanao batisy zany fa tsy Jesosy zany inona no avalinao raha ianao no teo raha ohatra za zany nanontanian Jesosy dia hoe ny olo-kafa aloha tsy fantatro fa raha izao nanontanianao dia zao mivaly teniko fa vao maika Jesosy 15 nisintona ny mpianatra akaikaiky kokoa eny izay no valy tenin'ny olona fa raha ianareo nanontaniako ataonareo hoy izary lasa lavitra mivaly teninareo Jesosy fa ianareo ndray nanontaniako iza ny eritreretinareo anahy ataonareo hoy izary 15 namaly Petera ary Petera moa matetika izy foana no mamaly voalohany na misy fihetsika voalohany raha vao misy zavatra ataon Jesosy Petera namaly eo amin'ny 15 ao amin'ny matetika 15 dia zao novaly tenin'ny Petera Petera namaly nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona ary tena marina mivaly tenin'ny Petera satria raha jerentsika ny lioka toko voalohany 5:30 dia ny tenin'ny anjely hoe ny masina ateraka ao dia atao hoe zanak'Andriamanitra dia rehefa mivalin'ny Petera zay valy teny tena marina izay 17 dia namaly Jesosy satria io anarana io anarana nanambarany anjely an Jesosy dia nambarany Petera dia namaly Jesosy amin'ny 17 naveriny Jesosy koa zany ilay teny voalohany nambarany tamin'ny Petera tafony izy vao nahita tamin'ny Petera ho mpianany 17 sambatra ianao ry Simona Barjona ny dikany hoe Barjona moa dia hoe zanaky Jaona ary tena izay ny anaran'ny Petera amin'ny jaona toko voalohany 7 ianao ny Simona zanaky Jaona dia izay ny tenena Jesosy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona ny fahafantarana an Jesosy zany dia anisany ahazona fahasambarana satria rehefa nahafantatra an Jesosy amin'ny tena marina valy teny nomeny Petera dia Jesosy hoe sambatra ianao rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia ny anarany tena tiany indrindra le hoe zanak'olona satria rehefa tonga tao an-trano Zakaiosy izy Luka 10:10 dia izy hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very efa fantatra zany fa i Kristy ny Jesosy zanak'Andriamanitra velona dia hoy Jesosy raha te hanaraka ahy aoka handany tenanareo ka hanaraka ahy sady hitondra ny hazo fijaliana efa io Kristy efa fantatra fa io Jesosy io ny Kristy ina no ataoko ino no ataonao ina ny ataontsika indray mandeha tany Beza any amin'ny faritry Tuléara ny tanànan'ny Beza eo atsimo kely ny Tuléara eo tanànan'ny Beza mpamokatra vary io tanàna io be dia be mivokatra ao fa ny vary ny tena betsaka tamin'izany fotoana zany mbola ary 100 ny kapoaka amin'ny vary dia rehefa nanontany an'ilay mpivarobary misobika kely zay le variny eo amin'ny 10 kapoaka angamba io vary io raha betsaka zany efa hividy vary 30 kapoaka dia mivarotra io le ramatoa ohatrina ho amin'ny vary ohatriny le ho amin'ny vary ary 100 hoy izy dia zaho ty varinao ty tsy vitsy kely fa za mila vary 30 kapoaka dia hoy izy le ramatoa erika ianao mandeha fa io maromaro ny variny zareo fa ny variko ty tsy ampy 30 kapoaka fa 10 kapoaka fotsy fa irinao mandeha dia hoy izy ho vidiko aloha le varinao 10 kapoaka dia zay rehefa lany io dia hividy ery indray
marina tokoa zay ozy izy. Efa tonga eo le client andrasany hividy ny variny, dia ozy izy tsy ampy ny variko fa ndany anao mividy ery amin'ny BDB. Dia zay koa mpianatra teto. Efa io Jesosy dia mbola valy tenin'ny olona ny avaliny hoe mety zaho mpanao batisa, mety Jeremia, mety Isaia, mety raha amin'ireo mpaminany. Io Jesosy hoe lavitra loatra le valy teny fa raha ianareo nanontaniako. Nazava ny valy teny Petera, efa io Jesosy, inona no ataoko, inona no ataonao. Raha jerentsika ny toy io tantara io, hoy Jesosy 2:20, tsisy dikany na mahazo zao rehetra zao kanefa very ny aina. Tsisy dikany. Fa izao efa hito mana raha ento le zavatra mavesatra ny aminareo fa ho tonga maivana rehefa eto amiko. Mana raha dia raha mifantoka amin'ny Jesosy ary tsika. Inona ny antondiny Jesosy teto an-tany? Inona no ho antondiny raha mbola hiveriny eto an-tany izy? Vonjeo ny tenanao, araho Jesosy. Mifantoha amin'ny Kristy. Aza mipetraka amin'ny toerany hafa. Satria raha jerentsika ny 7:20 amin'ny Mateo 4:40, fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Ny nataony olona dia ho valian'Andriamanitra. Ka ianao nefa mipetraka amin'ny toeran'ny olona fa tsy mipetraka amin'ny toeranao. Ka rehefa ho valiana le anjaran'ny olona dia ho zakainao ve ny anjarany? Fa mipetraha amin'ny toeranao dia fantaro Jesosy. Iza moa izy raha ianao nanontaniana. Ataonao iza Jesosy. Raha itsika atao Tananarivo zany zao ataontsika ho iza Jesosy. Raha any amin'ny toerana misy anao zao ianao mijery io dia ataonao ho iza Jesosy. Manaova izay hanaranao Jesosy mba hanavotra anao dia avo tokoa ny hafa. Matoa Jesosy nyteny hoe ataon'olona ho iza hitany any ny olona fa eto izy mifantoka aminao. Omeo fanantenana ny fiainanao, omeo fanantenana ny toerana misy anao fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra. Dia hoy izy 2:70, sambatra aonao izy, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo ao mandra no naneho anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Raha mahafantatra an Jesosy ianao, sambatra ianao. Ary zay ny zavatra ilayntsika eto amin'ity tany ity. Be dia be ny boky mitantara fahasambarana, fa saingy izao ato amin'ny soratra masina dia efa nanambarany tena ny Jesosy fa izy ilay Kristy zanak'Andriamanitra. Misy matoka fa ho entin'Andriamanitra eo am-pialatanantsika ny fahalalana azy raha linany amintsika, raha mifantoka amintsika, ary aza maka ny toeran'ny olona fa ianao fantaro Jesosy fa izy ilay zanak'Andriamanitra izay hanaisotra ny fahatanjao tontolo izao. Ary indrindra izy mihitsy no miteny hoe sambatra ianao rehefa fantatrao fa izy ny Jesosy. Hanome hery antsika ne zany teny zany ka hitondra antsika amin'ny famonjena ary tsy hiala amin'ny Kristy tsika fa hanaraka azy. Amen. Fitiavana manahoana moa ny itiavan'i Kristy antsika? Fitiavan-dehibe. Andao vetesitsika ny hira laharana fa 900, hira laharana fa 900, fitiavan-dehibe. Ave
ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra dia rainay sy ankalazainay ianao satria nomenao anay tamin'ity marainay ity fa mahasambatra tompo ny mahafantatra anao Jesosy. Voalazanao amin'ny Jona 7:7 zany fa fiainana mandrakizay ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sy Jesosy Kristy izay nirahanao. Ary ianao koa Jesosy no niteny hoe dinio ny soratra masina fa ireny manambara ary ataon'ny olona fa ho aminy no hanana ny fiainana mandrakizay. Tompo, ity pijery sy piaino ity valio ny fivavahany raha mangataka aminao izy. Raha mitady anao izy Jesosy dia ho hitany tokoa anie ianao. Ka indro anokatry ny fonoanao ity piaino ity. Taio izy ary ho eo ampelantananao ka tsisy maharombaka izany. Ankehitriny anatanteraka ny tsodrano tena koa amelaneloko anie ianao ary ho fitaovana fotsiny fa ianao no hitsodrano andreto zanakao izay piaino marobe ary tononona amin'ny anaranao Jesosy izao tsodrano izao. Ary Andriamanitra ny fiadanana anie ahamasina anareo samy tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fitiavan'Andriamanitra ray ny fampiraisana avy amin'ny fanahy ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony ho amintsika tsiraray avy. Amen.